Ao anatin'ireo tontolony hetsika samihafa izay misongadina sy songadina tsoatsy kosa nisokatra nanomboka tamin'ity androany ity ary tsy farana raha tsy ny fadimy volana oktobra ho avy izao etsy amin'ny Gare Soarano ny fampiratiana an-tsary ny tantaran'ny lalamby. Izany moa dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fahazaty taonany. Lova tsara ho amin'ny malagasy ny fisily lalamby eto amintsika. Izany no nandraisan'ireo tonga nitsidika ny fampiratiana an-tsary ny tantarany etsy amin'ny Gare Soarano. Anisan'ny fitaovam-pitaterana efatra nainy tokoa raha ny lalamby eto amintsika no jerena. Azo lazaina mbola amin'ny tany anjara toerana nefa izy eo amin'ny famorona tanterana entana. Lalamby zany tena zavatra lova tsara tarehy ho antsika. Namela zavatra tsara ho antsika taranaka amin'izao fotoana zany ny ndrondry zareo teo aloha na ny fahazazatany zany na ny razantsika teo aloha. Zao zavatra hitantsika maso ireo samy hatramin'izao reto mbola mandeha mandeha tsara mihitsy. Misy fotoana zany na tao anelanelan'ny talohan'ny 2003 zany teo nisy fotoana tena nareraka be azy satria teo zany no misitaka ny fanjakana taterina 2003 izy moa niresa Madaray eo dia name eny avaovoan'ny lalamby indray zany ny Madaray io amintsika amin'ity fa raha ny tantara tsotsotra aloha dia lova tokony ny lalamby zany dia tena taratry ny firenena mihitsy. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity indray dia resy lahatra tanteraka ny tenany amin'ny etsika toy itony izay ampiratiana ireo zava-misy eto amin'ny firenena. Misy bebe-pony izao angamba satria sary fotsiny ilay izy fa raha kosa tokony misy ny hoe maketina sahala amin'izany. Be dia be ny génération tsy mahafantatra hoe misy chemin de fer. Izy tena ohatran'ny hifarana angamba dia hoe ilay teto ny voa ilay chemin de fer. Raha iverenina ny tantara dia ny RNCFM na ny réseau national de chemin de fer de Madagascar no nitantana azy mialohan'ny nandresan'ny Madaray lazy ny taona 3 Sekefatra nainy simba tsy kelikely lalamby amin'izao na dia efa miezaka manamboatra sy manarina izany azy ireo tompona andraikitra. Anisan'ny fanirian'ireo tonga nitsidika ny fampiratiana an-tsary ny tantara lalamby moa ny mba hiverenana indray ahafahan'ireo tanaranga mahafantatra sy mahalala ny mahakasika azy. Indrindra eo fampiasana azy amin'ny fiainana andavanandro mba hisian'ny fampandrosoana amin'ny lafiny toe-karena raha tsy resaka afa-tsy ny fizahantany.